Nous remercions le Seigneur pour ce moment spécial pour servir Dieu ensemble. Nous sommes vraiment très heureux puisque notre Dieu est présent parmi nous. Et si tu crois vraiment qu'il est présent parmi nous, tu vas y expérimenter cette vérité. Alors, tout ce qu'on va dire ici, Dieu va le justifier dans ta vie. Ensuite, nous vous saluons, vous tous qui êtes présents dans cette maison de Dieu. Nous vous saluons aussi, vous qui suivez le culte en ligne. Au nom de Jésus, la grande puissance de Dieu agira dans notre vie aujourd'hui. Parce que nous croyons que Dieu va agir ainsi, acclamons très fort pour le Seigneur. Nous allons prier. Oh Père, dans le nom de Jésus, merci puisque tu es déjà présent parmi nous. Merci Jésus puisque tu es déjà en train d'accomplir ta parole selon laquelle, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Oh Saint-Esprit, merci puisque de bon matin, tu nous as visités et tu nous as bousculés, puis tu nous as conduits jusqu'ici. Tu as arrangé toutes choses, Saint-Esprit, pour le bien de tes fils et tes filles de Dieu. Alors, Père, accomplis ta parole aujourd'hui quand tu as dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et je bénirai votre pain et vos eaux. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Oh Jésus, nous allons progresser, nous allons avancer dans ta présence aujourd'hui, puisque tu nous as déjà dit, Seigneur, avance et progresse dans ma présence. Saint-Esprit, conduis-nous vers le trône de grâce aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Resika ny pitarika fiderana hitarika atsika ho amin'ny hiry entina manompo an'Andriamanitra amin'ny androandroany ity. Nous allons accueillir la conductrice de louange pour nous conduire vers la présence de Dieu. Manentana anareo ao mba hanao ny hira izay anentanan'ireto olona ireto tena hoe amin'ny fotsika rehetra fa tsy sanatria ka fombafomba no hanaovantsika azy. Je vous invite et je vous anime à servir le Seigneur avec la louange de tout notre cœur. Acclamons très fort pour accueillir la conductrice de louange. Alléluia. Alléluia. Eto Jesosy androany, eto ny fanatrehana. Dia alohany ideratsika dia teny tokana ny tiako antaninanao hoe ohatrany ahoana no mety fihetsika ao manoloana izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Le Dieu que nous louons, que nous adorons, c'est un Dieu très saint. Et il est présent parmi nous. Andriamanitra izay tompontsika dia Andriamanitra masina ary eto izy amin'izao fotoana izao. Tsy haiko hoe ohatrany ahoana ny fandraisanao izany hoe Andriamanitra masina izany. Fa misy zavatra kely voarayako dia tiako zaraina aminareo hoe ina marina moa ny atao hoe masina kay. Mety efa hainao ilay izy fa androany aleo tena hirotsaka ao am-ponao mihitsiny hoe ny atao hoe masina dia voatokana miala amin'ny zavatra rehetrarehetra, miala amina loha anankiray. Dia ohatr'izay Andriamanitra hoe Andriamanitra izy ary tsisy tahaka anazy. Tena lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetra izy, ambony noho ny zavatra rehetra izy, mahery noho ny zavatra rehetra izy ary tsy misy azo oharina aminazy fa masina loatra izy. Dia ndaontsika hitsangana avy hatrany dia ao anatin'izany fisainana izany hoe Andriamanitra masina ny eo anoloanao dia ohatrany ahoana ny ataonao manoloana anazy. Raha mety ianao tsy haiko ny fombafomba fivavahana rehetrarehetra manoloana ny zavatra masina
tena feno fanajana, tena feno fankasitrahana sy fiankohofana ao anatry any. Dia ndao koa tsika androany iray amin'izany fomba zany hoe anaja an'Andriamanitra. Tena anompa an'Andriamanitra iankohaka eo anoloan'Andriamanitra. Ahofahofaisa adiny ny tananao an Jesosy izay manatrika eto amin'izao fotoana izao. Dia lazao ny vavanao fotsiny androany hoe masina ianao Andriamanitra. Tsisy azo oharina aminao. Halleluja. Masina ianao Jesosy tsisy azo oharina aminao. Raha tonga eto izay androany maraina hanamasina ny anaranao. Iankoka manoloana ny famasinanao zany. Dia meteza ianao il se révéler aminay tsirairay avy indray androany. Oui Seigneur, nous allons juste proclamer que tu es saint aujourd'hui. Masina ianao Jesosy, masina ianao Andriamanitra. Irao amin'ny fonao rehetra. Raha hiteny ianao androany hoe masina ianao dia ao koa anatin'ny fonao hoe falebiazan'Andriamanitra, fahatsaràn'Andriamanitra tapitroana. Ny maha izy azy mihitsy no andao ahidra androany. Tsisy mihitsy ny toanao, tsisy mihitsy ny takanao.
Tsisy mihitsy ny azo arina amin'ny herinao. Tsy mahita zay n'aiza n'aiza azo arina aminao. Personne n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es le plus grand. Tu es le plus élevé. Tu es le plus puissant. Tu es le plus fort. Et c'est pourquoi nous nous prosternons devant toi aujourd'hui. Famanela nizo tutuluisa. Famanela nizo tutuluisa. Si c'est toi. Si c'est toi. Tungetu manakyanao tisosyo Savaparire shamanakyanao Famasinyana Samy tisosyo Misy teny zay ao amin'ny Apokalipsy toko faha-efatra andiny fahavalo milaza hoe andro aman'alina ireo anjely sy ireo loholona 720 manatitra ny satro-boninahitra ny eo anatrehan'Andriamanitra dia milaza tsy mitsahatra mihitsy manao hoe masina 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 ny tompo Andriamanitra tsy toa ilay taloha ankehitriny ary ny ho avy dia amin'izao fotoana izao tsika miaraka amin'ireo anjely marobe miaraka amin'ny lanitra tsika androany manambara hoe masina 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 Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny toe-ponao hoe miara midera amin'ny lanitra. Tsaroa fa ny fiainana karaha ianao ny lanitra dia olona mora aleo na teny iray dia afaka nisy eo amin'izany Andriamanitra. Dia ndao lazaina fotsiny hoe masina 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 ianao tompo Andriamanitra tsy toa. Henoko ny voninahitra ao izao tany rehetra izao. Ny any an-danitra rehetra manambarana izany dia izay eto an-tany. Ny taloha rehetrarehetra manambarana izany dia izay ankehitriny koa tao aminao hanambarana izany hiaiky hany-mahiza anao Andriamanitra. Já l'univers proclame tu es glorifié très et les anges Dieu est saint. Tout ton peuple, Seigneur.
Seigneur, aujourd'hui, pour proclamer combien tu es saint. Tu es 3 fois saint. Tu es la perfection. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Que ton peuple crie, Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. afaka ikamafu tovefengunanawe tu es saint. Et tout ton peuple crie. Tu es saint. Amen. Toi le roi des rois. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Amen. Et tout ton peuple crie. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Toi le roi des rois. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Amen. Jesus, tiso mendrika mihoatra anao. Niandray, niady, tera, voninahitra, fiankofana avy aminay fa ianao rery ihany. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse que personne n'était digne d'ouvrir le livre. À part toi, toi qui es le Saint des Saints. Et aujourd'hui, nous voulons jeter nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Amenayanao daholo zay mombanay rehetrarehetra satria fantatray fa ianao ny haviany zavatra rehetra Jesosy. Raha mbola misy fofonay zay, raha mbola misy fahaizana zay, raha mbola misy jerena mombanay dia noho ianao zany. Ka androany zay andohalika eo anatry anao. Ametraka ny mombanay rehetrarehetra eo anatry anao Jesosy satria ianao ilay metrika indrindra. Ramasina sinyanzere miuchi yanulona jelulunare malumbeni sachuburinai sachimente zany ianao Jesosy. Magica intigena. Amen, amen. Magica intigena. Fiammi non uniati, li savacciare. Funinai chawanore. Funinai chawana. Magica intigena. Magica intigena. Magica intigena. Fiammi non uniati, li savacciare. Magica idea. Funinai chawana. Magica love. Magica intigena. Magica intigena.
faheza fiandriananao zay Jesosy. Manatitra zay rehetra mety anananay eo an-tongotrao satria ianao no mendrika ny zavatra rehetrarehetra. Mendrika ny delana, mendrika loatra, Mendrika izizana, tsy misy ankoatranao. mendrika izizana, aminao no niavy, Mendrika ny derenao Jesosy aho. mendrika ny delana. Ndresy Jesosy manoloana anao androany. Mahita ny famirapiratany voninahitra aho, tsy ny fahalebiazanao. Dia tena tsapanay ao anatinay hoe tsinitsininy izay Jesosy manoloana anao. Zinona moa ny olona manoloana ny fahalebiazanao sy ny fahatsarana. Ianao ilay tapitrohatra indrindra. Ninina Jesosy mety mbola fireharehanao anatinay, atsipinay eo an-tongotrao zany. Ninina mety fahaizanay tsisy dikany zany raha oharina aminy ianao. Ninina zavatra anananay dia tsisy dikany zany mihoatra noho ny zavatra izay anananao. Ka iza moa zay Jesosy tsy ankohaka manoloanao. Oui Seigneur, tout ce que nous avons, nous te le devons parce que tout nous vient de toi. C'est toi qui nous donnes le souffle de vie chaque jour. C'est toi qui nous donnes la force de faire tout ce qu'on peut faire. C'est toi qui nous donnes l'intelligence. Oui Seigneur, nous sommes convaincus que tout nous vient de toi. Alors, nous nous prosternons devant toi. Nous jetons nos couronnes à tes pieds. Ataonay tsinitsina zay mombanay rehetrarehetra Jesosy. Fa atolotra ianao, ilay masina indrindra, ilay mendrika indrindra. Halleluja. Mendrika ianao, sy ilay zanak'ondry, masina ianao. Masina ianao Tompo, lairay sy toa. Mendrika ianao, ry ilay zanak'ondry, masina ianao. Masina ianao, halleluja. Ianao Tompo, lairay sy toa. Mendrika ianao, ilay zanak'ondry, masina ianao. Masina ianao, masina ianao Tompo, lairay sy toa. Mendrika ianao, ilay zanak'ondry, masina ianao. Masina ianao, ilao mafy hoe masina, tsisy toanao. Ianao Tompo, lairay sy toa. Mendrika, mendrika ianao. Ny feo atsika rery ny hira mafy hoe masina ianao. Masina ianao, masina ianao Tompo, lairay sy toa. Mendrika ianao, ilay zanak'ondry, masina ianao, masina ianao, masina
Amen, amen, amen. Samiary makatoerany avokoa sika rehetra tompoko. Nous pouvons prendre place. Amin'izao fotoan'izao isika dia andreny ny afatra izay nomanin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Maintenant, nous allons entendre le message que Dieu a préparé pour nous tous. Iteny amintsika Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Dieu va nous parler aujourd'hui. Raha inonao le teny ary raisinao dia isy fiantraikany eo amin'ny fiainanao. Si tu crois en la parole et si tu la reçois, il y aura un impact dans ta vie. Tsy ho takatry ny saina maneritreritra ao ny zavatra lehibe sy mahagaga ho ataony aminao androany. Dieu va faire aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire qui dépasse ton entendement. Noho izany aoko vonona ny fonao sy ny sainao andray ny tenin'Andriamanitra ary ny iny izay lazain'Andriamanitra androany. Alors prépare ton cœur et tes pensées à recevoir le message de Dieu et à croire ce qu'il va dire aujourd'hui. Andiny voalohany amin'ilay hira hoe ry fanampanazava no hiarantsika manao vitsy zay dia hovakiko aminareo ilay teny izay nambarako hoe teny avy amin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Nous allons faire un chant, ensuite je vais vous apporter le message que Dieu a préparé pour nous. Les conducteurs de louanges peuvent prendre leur place. Vakitsika zany ny tenin'ny Baiboly Jérémia 30:30. Nous allons lire la parole dans la Bible, dans Jérémie chapitre 32, versets 26 à 27. Dia tonga tamin'ny Jérémia ny teny Jéhovah hoe indro zao no Jéhovah Andriamanitry ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko va. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Vakina ihany koa Exodus 2:20 ka hatramin'ny 1:30. Lisons aussi Exode chapitre 14, versets 26 à 31. Aro Jéhovah ta Mosesy ainjiry eo ambony ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba ny kalesiny sy mitaingitsovaliny. Dia naindry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatona ho tahakany teo ny ranomasina rehefa madiva ho maraina ny andro ary ny Egyptianina nandositra kanjo nitsena ny rano ihany izy. Dia nariny Jéhovah teo voany ranomasina ny Egyptianina ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingitsovaly dia ny miaramila amin'ny Farao rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina nanetika ny zanak'Israely koa dia tsy nisy niangana na dia iray akory azy. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo voany ranomasina ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviny. Zany no namijeny Jéhovah ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azo ny Egyptianina aritan'ny Israely tena moron-dranomasina ny fatin'ny Egyptianina. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataon'ny tanan'i Jéhovah
tamin'ny Egyptiana dia natahotra an Jéhovah ny olona kanino an Jéhovah sy Mosesy mpanompony. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Jauna toko faika amby folo, andiny fahavala amby telopolo, ka hatramin'ny andiny faina amby fapolo, toy izao ihany koa no voasoratra ao. Jean chapitre 11, versets 38 à 46, voici ce qui est écrit. Dia votondray ny fanahy Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy, ary zoy zany sady nisy vato narindrina teo. O Jesosy, esorony vato, o Marta nabava maty taminy, tompoko, maimbo izao, fa efa efarana izay. O Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha ino ianao dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra dia niesorony vato. Ary Jesosy dia nanandritra ny masony ka nanao hoe, raha io, misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izao dia fantatra fa miainao mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsakana madidina no nilazako izany mba hinolo fa ianao no naniraka. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny fehamahery hoe, ry Lazarosy, mivoa! Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafe mosara koa ny vavany. O Jesosy tamin'ny olona, va ao izy ka avela ho andeha. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nakeo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy, fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Niafatra entina ho antsika rehetra androany dia fanamafisana fa Andriamanitra magaga, ny Andriamanitra izay tompontsika sy ivavahantsika. Le message que je vous apporte aujourd'hui, c'est pour confirmer que le Dieu que nous adorons est un Dieu de miracles. Amin'ity androandroany ity dia milaza izy fa miaraka amintsika eto. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est avec nous ici. Andriamanitra mpanafagagana ihany koa io Andriamanitra izay tompontsika sy ivavahantsika io. Ce Dieu que nous adorons et que nous servons est un Dieu de miracles. Araka ny voalaza Baiboly dia mafisiko fa miaraka amintsika eto tokoa izy. Comme la Bible le dit, je confirme qu'il est vraiment ici avec nous. Ary Andriamanitra magaga sy mpanafagagana azy dia afaka mitondra fitahiana ho antsika amin'ny fomba magaga Andriamanitra. En tant que Dieu de miracles,
Dieu peut nous donner des bénédictions d'une façon extraordinaire. Zany mihitsy io Andriamanitra zay nahary an'izao rehetra izao io. C'est vraiment comme ça qu'il est, ce Dieu qui a créé toutes choses. Tena zany mihitsy io Andriamanitra zay nahary atsika ary Andriamanitra namonjy ny fanahintsika io. Ce Dieu qui nous a créés et qui a sauvé notre âme est vraiment ainsi. Anome ohatra ho anareo aho. Je vais vous donner un exemple. Tao anatin'ny telo alahady dia zao no nambarako taminareo. Pendant 3 dimanches, voici ce que je vous ai annoncé. Anisany no amafisiko taminareo tamin'izany hoe Andriamanitra dia mierina miloniny zavatra rehetra mahakasika antsika zanak'olombelona. Je vous ai confirmé que Dieu allait restaurer toutes choses concernant ses créatures. Zany hoe le fiainana zay nomanin'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva. Fony izy ireo napetraka Andriamanitra tao amin'ny sahitena no tian'Andriamanitra hitondrana antsika amin'izao vaninandro zao. C'est-à-dire que la vie que Dieu a préparée à Adam et Ève quand ils étaient encore dans le jardin d'Éden, c'est la vie qu'il veut nous donner actuellement. Anisan'izany ny fameloman-tenantsika sy ny resaka fahasalamana. Parmi ceux-là, il y a notre subsistance et notre santé. Ary araka voalaza Baiboly amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no hitondran'Andriamanitra antsika ho amin'izany fahasoavana lehibe izany. Et comme la Bible le dit, c'est à travers Jésus-Christ que Dieu va nous conduire dans cette grande grâce. Tena ho ataon'Andriamanitra tokoa ange zany revana malaly e. Dieu va vraiment le faire, bien-aimé. Tena ho ataony amin'ny fomba magaga tokoa ange zany e. Il va vraiment le faire d'une façon extraordinaire. Fa saingy zao hoe zay rehetra mino an Jesosy ary manana Jesosy ihany no afaka ahatsapa ny fahamarinana zany eo amin'ny fiainana. Mais voici, seulement ceux qui croient en Jésus et qui ont déjà reçu Jésus peuvent expérimenter cette vérité dans leur vie. Na inona filazantsika ny mombantsika raha ohatra ka tsy manorina fononao ao amin'ny Jesosy anao ary tsy manana Jesosy ao anatinao dia tsy afaka miatsapa zany teny ambarako zany ianareo. Quel que soit ce que nous disons sur nous-mêmes, si nous n'avons pas basé notre foi sur Jésus et si nous n'avons pas reçu Jésus, nous ne pouvons pas expérimenter la vérité de ses paroles. Ry fiangonana rehetra manarika ity fotoan-dehibe ity Chère Église qui assistait à ce grand culte, afaka mitondra fitahina ho antsika amin'ny fomba magaga io Andriamanitra zay nambarako hoe Andriamanitra magaga sy mpanao fagagana io. le Dieu que je vous ai annoncé, qui est un Dieu de miracles, peut nous donner des miracles d'une façon extraordinaire. Tahaka zay efa nataony tamin'ireo olon'Andriamanitra maro tany aloha tany voalaza ty Baiboly ity dia azon'Andriamanitra tao eo amintsika ihany koa amin'izao vaninandro zao. Comme Dieu l'a déjà fait à son peuple il y a très longtemps, il peut aussi le faire actuellement. Tsy sarotra amin'Andriamanitra ry havana ny mahatanteraka zany eo amintsika rehetra. Ce n'est pas difficile pour Dieu, bien-aimé, de réaliser cela dans notre vie. Satria Andriamanitra magaga sy mpanao fagagana izy. Parce qu'il est un Dieu de miracles qui fait des miracles. Tsy sarotra amin'Andriamanitra satria miteny fotsiny izy dia tanteraka zay lazainy. Cela n'est pas difficile à Dieu parce qu'il parle seulement et cela se réalise. Raha nahary an'izao rehetra izao Andriamanitra dia tsy hoe tena sahirana be vao nisy zao rehetra izao. Quand Dieu a créé le monde, ce n'était pas très difficile pour lui de créer le monde. Nijoro fotsiny Andriamanitra dia nilaza hoe misy mazava dia nisy mazava. Il s'est juste tenu et il a dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Dia tahaka izany ihany koa zavatra nitranga tamin'ny andro nandalovan'i Jesosy tety ambony tany. C'est aussi ce qui s'est passé quand Jésus est passé sur terre. Raha tonga teo alohan'ny fasana nandevenan'ny Lazarosy izy ka nanapa-kevitra hoe ho velomiko Lazarosy ho atsakako amin'ny maty Lazarosy dia tsy hoe sahirana be izy tamin'izany. Quand il est passé devant le tombeau où il y avait Lazare et qu'il a décidé de ressusciter Lazare, ce n'était pas très difficile pour Jésus. Nampiasa teny fotsiny izy dia nitsangana amin'ny maty velona Lazarosy. Il a juste utilisé la parole et le mort est ressuscité. Lazare est revenu à la vie. Tsotra ny teny nataon'i Jesosy ry Lazarosy mivoa dia nivoaka Lazarosy. La parole de Jésus était simple. Lazare sort et Lazare est sorti. Zay mahatonga miteny amintsika rehetra hoe raha mino zao afatra entiko zao ianareo dia arak'izay inonareo no ataon'Andriamanitra ny fiainanareo. C'est pour ça que je vous dis que si vous croyez en la parole que je vous apporte, Dieu va faire selon votre foi.
Ampy androandroany ity dia mbola mafisiko hoe afaka mamerina amilonny zavatra rehetra mahakasika antsika Andriamanitra. Aujourd'hui, je confirme encore que Dieu peut restaurer toutes choses concernant notre vie. Azon'Andriamanitra tao ny mitahy anao amin'ny fomba magaga ka ny fameloma-tenanao dia ho tahaka an'ilay tamin'ny andron'ny Adamaseva. Dieu peut te bénir d'une façon extraordinaire et il va pourvoir à tous tes besoins comme au temps d'Adam et Ève. Afaka mamerina amilonny mikasy any fahasalamanao Andriamanitra ka ny fahasalamanao dia olona tsy marary tahaka ny Adamaseva tamin'izany andro zany. Dieu peut restaurer ta santé et tu seras quelqu'un qui est toujours en bonne santé comme au temps d'Adam et Ève. Raha mino zany afatra hitako zany ianareo dia arak'izay inonareo mihitsy no ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Si vous croyez en ce message, Dieu va vraiment réaliser ce que vous croyez selon votre foi. Ambony zany rehetra zany ny Andriamanitra zay topontsika sy vavantsika dia Andriamanitra marina miteny naloky ny vavany. Par-dessus tout, le Dieu que nous adorons et que nous servons est un Dieu qui respecte ses paroles. Tsy mba mivadika miteny nambarany mihitsy io Andriamanitra io. Il ne change pas d'avis par rapport à ses paroles. Tena arabaky teny tsy mivadika miteny nambarany io Andriamanitra io. Littéralement, Dieu ne change pas d'avis par rapport à sa parole. Zany no antony matoka boky Nomery 3:20 milaza teny toy izao. C'est pour ça qu'il est écrit dans Nombre chapitre 23. Andriamanitra tsy mba olona kandanga ho ny Baiboly. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Andriamanitra tsy mba olombelona ka hoe hivadika amin'ny tena naloky ny vavany izy. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour changer d'avis par rapport à sa parole. Nafiry ny teny nambarany dia tsy maintsy tanterahany, tsy maintsy toaviny. Quel que soit le nombre des paroles qu'il a annoncées, il les accomplit tous. Saronareo angamba ity tantarako aminareo ity. Vous souvenez-vous de cette histoire? Fony tany Egypte reo zanak'Israely dia nampanantena Andriamanitra nampanantena teny tahako zao. Quand les Israélites étaient encore en Égypte, Dieu a promis ceci. Nampanantena Andriamanitra fa ho ahafahan'Andriamanitra hiala ao Egypte ny zanak'Israely ary hoentin'Andriamanitra any amin'ilay tany Kanana. Dieu a promis qu'il allait délivrer les Israélites du pays d'Égypte et les conduire vers le pays de Canaan. Toy izao mihitsy ny teny naloky ny vavan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy tamin'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Voici ce que Dieu a dit à Moïse et aux Israélites à cette époque. Ataoke vakitsika ny voalaza ato amin'ny boky Genesisy toko fafito atoko fatelo safady ny andininy fafito ka hatramin'ny andininy fafolo. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3. Andininy fafito ka hatramin'ny andininy Genesisy toko safady Exode toko fatelo andininy fafito ka hatramin'ny andininy fafolo. Exode chapitre 3 versets 7 à 10. Aroa Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko zany Egypta, ary efa reko fitaranany noho ny atao mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony. Dia efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany soso malalaka dia any amin'ny tany todradrono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Pirizita sy ny Evita ary ny Jebosita. Andininy fasivy. Arakehitriny indro fitarana ny zanak'Israely dia efa mety amiko sady efa hitako ny fahoriana zay nampahoriana Egyptianina azy. Koa avia ankehitriny ianao ro Mosesy irako ho any amin'ny Farao hitondra zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Io teny mihitsy no teny nambaran'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny zanak'Israely ray manontolo. C'est vraiment cette parole que Dieu a annoncée à Moïse et à tout le peuple d'Israël. Tonga ny fotoana hoy Andriamanitra
zao Jehovah Andriamanitra reo anafaka anareo hiala eto Egypta ary hoentiko any amin'ilay tany Kanana ianareo. Dieu a dit, voici le moment est arrivé où moi qui suis votre Dieu, je vais vous faire sortir du pays d'Égypte et vous conduire à Canaan. Agamba rehefa nandreny zany ny zanak'Israël sasany dia tsy niny. Peut-être que quand certains enfants d'Israël ont entendu cela, ils n'ont pas cru. Tsy niny zareo satria nandritry ny efajato taona mahery dia noadevozina tao Egypta foana ry zareo. Ils n'ont pas cru parce que pendant plus de 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Efa nataon'izy ireo ny fomba rehetra zay azo atao mba hialany amin'izany fanadivozana zany fa zao zavatra tsapany tsy afaka mihitsy ry zareo. Ils ont déjà fait tout leur possible pour sortir de cet esclavage, mais ils ne pouvaient rien faire pour y arriver. Efa nivavaka tamin'i Jehovah Andriamanitra andro manalina ry zareo nandritry ny taona maro nivavaka mba ho afana tao Egypta fa izao nandritry ny efajato taona tsy afaka mihitsy ry zareo. Ils ont déjà prié à Dieu nuit et jour pendant 400 ans, mais ils n'étaient pas délivrés de l'Égypte. Kanefa vetivety eo dia nandray hafatra avy any misesy avy any amin'Andriamanitra misesy ary nambara tamin'ny zanak'Israëly. Et pourtant, Moïse a reçu un message de l'Éternel et il l'a annoncé aux Israélites. Hoe ho afany eto Egypte ianareo ary entina any amin'ilay tany todradrony sy tantely. Que vous allez être délivrés du pays d'Égypte et vous allez être conduits dans le pays où coule le lait et le miel. Akaba tao anatin'izany marobe no tsy niny. Peut-être que plusieurs personnes n'ont pas cru. Dia ho possible ve zany? Est-ce que cela est possible? Dia ho arak'izany tokoa ve no tanteraka? Est-ce que ça va vraiment se réaliser? Efa mataona angentsika no andevy teto Egypte e. Mais ça fait plusieurs années qu'on était esclaves en Égypte. Efa mataona angentsika no nivavaka tamin'Andriamanitra fa tsy zavatra niovy e. Mais ça fait plusieurs années qu'on a prié Dieu et rien ne s'est passé. Be dia be mihitsy ny olon'Andriamanitra no manana fiainana tahak'izany mihitsy. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu qui ont une vie pareille. Tsy mety mihiny intsony ny teny voalaza n'Andriamanitra ao anatyty Baiboly ity izy. Ils ne veulent plus croire la parole que Dieu a annoncée dans cette Bible. Tsy mety mihiny intsony akeo ny toriteny zay ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra izy. Ils ne veulent plus croire la prédication du serviteur de Dieu. Ry fiangonana manarika ty fotoan-dehibe ity aza mba isan'ny olona tahak'izany ianao. Chère Église qui assistez à ce grand culte, ne faites pas de la même manière. Aza mba isan'ny olona tahak'izany ianao satria ny Andriamantsika riavana tsy mba mivadika amin'ny tena aloky ny vavany. Ne soyez pas comme ces personnes, parce que le Dieu que nous servons, bien-aimé, il ne change pas d'avis par rapport à sa parole. Aroko ny fantatsika fa manana ny fotoanany io Andriamanitra io. Et ce Dieu a son temps. Dia inona ho ianao ny zavatra nitranga taty aoriana? Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? No hamarin'Andriamanitra tokoa ny fanafahan'andreo zanak'Israëly niala tao Egypta. Dieu a vraiment justifié la délivrance des Israélites d'Égypte. Ary no hamarin'Andriamanitra fa nentina tao amin'ilay tany Kanana tokoa ry zareo zanak'Israëly. Et Dieu a justifié sa parole, il les a vraiment conduits au pays de Canaan. Atao dia vakitsika ny voalaza atao bokin'ny Joshua toko fahaika amby roapolo. Allons lire ce qui est écrit dans Josué chapitre 21. Dia andininy fatelo amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa dimy amby efapolo. Versets 43 à 45. Dia nomeny Jehovah ny Israëly ny tany rehetra zay efa nianianany omena ny razana. Ary nandova izany izy ireo ka nonona teo. Dia nomeny Jehovah fitsarana amin'ny manodidina izy. Arak'izay rehetra nianianany tamin'ny razany ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalony rehetra najanona teo anoloany. Fa natolo Jehovah teo an-tanany avokoa ny fahavalony rehetra. Andiny fa dimy amby efapolo. Tsy nisy latsaka na dia kely akory azy ny zava-tsoa rehetra zay nolazain'i Jehovah tamin'ny taranak'Israëly fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent. L'Éternel leur accorda du repos de tous côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains.
de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. andiny fa dimy amby fapolo mola velika any hoe tsy nisy latsaka na dia kely akory azy ny zava-tsoa rehetra zay nolazain'i Jéhovah tamin'ny taranak'Israël fa tanteraka avokoa izany rehetra izany. Je relis encore au verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Zany ny zava-nisy satria Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny zay efa naloky ny vavany. Voilà ce qui s'est passé parce que Dieu ne change pas d'avis par rapport à la parole de sa bouche. Ry fiangonana rehetra manarika zao fotoan-dehibe izao Chère Église qui assistait à ce grand culte, tsy miova Andriamanitra, Dieu ne change pas. tsy miova ny toetra n'Andriamanitra. Le caractère de Dieu ne change pas. Afaka amarin'Andriamanitra avokoa ny teny rehetra zay efa nataony. Dieu peut justifier toutes les paroles qu'il a annoncées. Vavolombelona zany ry Josoa sy ny zanak'Israël rehetra. Josué et tous les Israélites étaient témoins de cela. Impossible tamin'ny olona sasany ny teny naloka vavan'Andriamanitra tamin'izy ireo kanefa dia hiarantsika mahita fa possible le izy. Pour certaines personnes, c'était impossible tout ce que Dieu avait dit, mais nous avons bien vu que c'était possible. Ary amin'ity androandroany ity dia ambarako pasaina fa afaka no amarin'Andriamanitra ihany koa ny toriteny zay efa nataonay taminareo fiangonana. Et aujourd'hui, je vous déclare avec audace que Dieu va aussi réaliser toutes les prédications que je vous ai annoncées. Anisan'ny toriteny nataonay taminareo tato ato dia hoe amerina amilony zavatra rehetra mahakasika antsika zanak'olombelona ny tomp'Andriamanitra totoa. Parmi les prédications que je vous ai annoncées, je vous ai dit que Dieu va restaurer toutes choses. Ho ataony zany amin'ity taona diatsika ity. Dieu va le réaliser cette année. Ho ataony zany satria tiany isika, tiany tahaka ny Josoa sy zanak'Israël rehetra. Dieu va le faire parce qu'il nous aime. Il nous aime comme Josué et les Israélites. Fa zao fotsiny no anatanako antsika rehetra hoe ekeo amin'ny finoana zany toriteny ataoko aminareo zany. Mais je vous invite à recevoir avec foi ces prédications que je vous donne. Ekeo amin'ny finoana mba ahafahan'Andriamanitra miasa fo magaga. Acceptez avec foi pour que Dieu puisse agir d'une façon extraordinaire. Raha ohatra mantsy ka tsy hitan'Andriamanitra aminao le finoana dia tsy misy zavatra azon'Andriamanitra tanterahana. Parce que si Dieu ne voit pas la foi en toi, il ne peut rien réaliser. Ho amanokana izao ino tsara. Pour moi, personnellement, soyez bien attentifs, Tsy azo zogozolona mihitsy ny finoko. ma foi ne peut pas vaciller. Raisiko le teny nataon'ny Paul apôstôly manao hoe fantatro zay inoko. Je prends la parole de l'apôtre Paul qui a dit « Je sais en qui j'ai cru ». Tsy azo ozogozolona mihitsy ny finoko. On ne peut pas vaciller ma foi. Satria na inona teny ataony devoly any ambadibadika any milaza manao hoe tsy mitombona ny toriteninao ry paster. Parce que quelles que soient les paroles que le diable dit quand il dit que tes prédications ne sont pas vraies, pasteur, Dia hoy aho hoe tsy ahoako zany. je lui dis que ce n'est pas la vérité. Satria fantatro zay inoko. Parce que je sais en qui je crois. Ary na inona ihany koa teny ataony mpino any ambadibadika any na teny ataony mpanompon'Andriamanitra tsy mino ny toriteny ataoko dia tsy ahoako ihany koa zany. Et quelles que soient les paroles des croyants ou des serviteurs de Dieu qui ne croient pas en mes prédications, cela m'est égal. Tsy ahoako satria fantatro zay inoko. Cela m'est égal parce que je sais en qui je crois. Ry fiangonana rehetra manaraka ity fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Tika ianareo anina finoana tahaka zay ananako amin'ity androandroany ity. j'aimerais que vous ayez la même foi que moi aujourd'hui. Ka na dia misy zavatra dinitsika seritreretintsika asa hoe impossible zany dia minoa ianareo fa miaraka amin'Andriamanitra possible ny zavatra rehetra. Et que même s'il y a des choses que nous croyons que c'est impossible, croyez qu'avec Dieu, tout est possible. Vita n'Andriamanitra ry havana ny mamerina miloniny ny fiainantsika eo amin'ny lafiny fameloma-tena. Dieu peut restaurer notre vie dans le cadre de notre subsistance. Vita n'Andriamanitra ny mamerina miloniny ny fahasalamantsika tahaka ny tamin'ny androny Damaseva vontsy mbola lavo. Dieu est capable de restaurer notre santé comme au temps d'Adam et Ève quand ils n'ont pas encore chuté.
raiso amin'ny finoana ho fampahirezana ho anao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely ary tanteraka izy tateoriana. Reçois avec foi pour ton encouragement les paroles que Dieu a données aux Israélites et qui se sont réalisées. Antoka verentsika vakina la Exodus toko fa 4 andininy faina amby 20 ka hatramin'ny 5:30. Nous allons relire Exode chapitre 14, versets 26 à 31. Vakina vetrany le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons lire au nom de Jésus. Aroa Jehova tamin'ny Mosesy, ahijiro ambony ranomasina ny tananao mba hiatonan-drano amin'ny Egyptianina mba ny kalesiny sy miteny tsovaliny. Dia nahiditra Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ka nikatony ho tahakany teo ny ranomasina rehefa nadeva ho maraina ny andro. Ary ny Egyptianina nandositra kanjo nitseniny rano ihany izy. Dia nariany Jehova teo avoan'ny ranomasina ny Egyptianina. Dia nikatona ny rano ka nanarina kalesy sy miteny tsovaly. Dia ny miaramila ny Farao rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina nanentsika ny zanak'Israely koa tsy nisy niagana na dia ray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo avoan'ny ranomasina ary ny rano dia toka fefo azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany. Zany no namonjeny Jehova ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azony Egyptianina ary hitan'ny Israely tena morony ranomasina fatiny Egyptianina. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe zay nataony tana Jehova tamin'ny Egyptianina dia natao ohatran'i Jehova ny olona ka ninona Jehova sy Mosesy mpanompony. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Selon cette parole, Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Dieu a montré qu'il est un Dieu de miracles. Dieu a montré et il a prouvé qu'il peut vraiment réaliser les paroles de sa bouche. Nanao zay azo atao ny Egyptiana fahaval'izy ireo mba hanakanana ny programan'Andriamanitra mikasika any amin'ny zanak'Israely kanjo zava-doza aloha nanjo azy ireo. Les Égyptiens ont fait tout leur possible pour stopper le plan de Dieu sur les Israélites, mais il leur est arrivé une tragédie. Tomboka anareo ny ino tena ny ino amin'ny fonareo rehetra fa ny Andriamantsika tena Andriamanitra mahagaga. Je vous incite à croire et à croire de tout votre cœur que notre Dieu est un Dieu de miracles. Ary na dia misy fahavalo manao zay azo atao hanakatsakanana antsika tsy hatsapan'ilay hoe Andriamanitra merina am'loany ny zavatra rehetra dia andamoka ny tetika ny fahavalo. Et même s'il y a des ennemis qui font tout leur possible pour que ça ne se réalise pas la parole de Dieu quand il dit qu'il va restaurer toutes choses, cela ne va pas se passer. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire cette année. Si tu crois, tu verras cette vérité dans ta vie. Ce qui est impossible à l'homme deviendra possible parce que c'est Dieu qui agit. Écoutez cette parole que je vous annonce.
Si toi, tu affrontes la situation que les Israélites avaient affrontée en ce temps-là, c'est-à-dire qu'il y a la mer Rouge devant toi et il y a l'armée des Égyptiens qui sont derrière toi, raha nisa zany tokoa raha ianao tokoa no tamin'izany fotoan'izany dia hoy aho hoe nanao ahoana re ny toe-panahinao hoe si tu te trouvais à cette époque-là, je te demande comment est-ce que tu aurais réagi. raha ianao no teo amplasin'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany inona reny mety ho teny naloka ny vavanao hoe Si tu étais à la place des Israélites en ce temps-là, quelles sont les paroles que tu aurais dit de ta bouche? mino ve ianao fa magaga ny Andriamanitsika ary mahavoavoty atsika Est-ce que tu aurais cru que notre Dieu est un Dieu de miracles qui nous sauve? ianao no malala ny mety ho toe-panahinao sy teny naloka ny vavanao C'est toi qui sais comment tu aurais réagi et quelles auraient été tes paroles. raha nyteny taminao ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra Et si le serviteur de Dieu t'avait dit, raha nyteny taminao ihany koa Mosesy tamin'izany fotoan'izany et si Moïse t'avait dit en ce temps-là, zao mantsy ny teny natao Mosesy tamin'ireo zanak'Israely voici ce que Moïse a dit aux Israélites. andao dia efa kitsika ny Exodosy toko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo ambin'ny folo sy faefatra ambin'ny folo Lisons Exode chapitre 14, versets 13 à 15. ary ho Mosesy tamin'ny olona asa matahotra ianareo zanak'Israely mijanono fa ho hitanareo famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo ntsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa anginy Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. raha ianao tokoa no teo amin'ny toeran'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoan'izany ka nandreny teny avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny Mosesy manao hoe ry fiangonan'androndro asa matahotra ianareo asa matahotra ianareo mijanona Jehova hiady ho anareo fianareo kosa anginy Si vous étiez à la place des Israélites et que Moïse vous avait dit, n'ayez pas peur, chère église d'Anjound, ne bougez pas, mais c'est Dieu qui combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. raha ianao tokoa to amin'ny toeran'ireo zanak'Israely ho iaho dia nanana ahoana re ny toe-panahinao tamin'izany Si tu étais à la place des Israélites, comment aurais-tu réagi à cette époque? inona re ny teny mety navoaka ny vavanao tamin'izany Quelles auraient été les paroles qui seraient sorties de ta bouche? mino teny nataony Mosesy ve ianao Est-ce que tu aurais cru les paroles de Moïse? mino teny natao mpanompon'Andriamanitra ve ianao Aurais-tu cru les paroles du serviteur de hoe Dieu? asa matahotra ianareo Que n'ayez pas peur. na dia raha masonamena aza ny oloana na dia ny miaramila Egyptiana aza avy ato afara Même si la mer Rouge est devant vous et que l'armée des Égyptiens est derrière vous, ianao malala ny toe-panahinao sy izay teny mety aleoko ny vavanao c'est toi qui sais comment tu aurais réagi et quelles seraient les paroles de ta bouche. ary raha mbola nyteny taminao ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra arak'izao teny izao Et si le serviteur de Dieu t'avait parlé comme ceci, tsy zany mantsy fa ny teny manokana tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy parce que Dieu a parlé aux Israélites à travers Moïse. hoy Mosesy tamin'ireo zanak'Israely Moïse a dit aux Israélites, nahazo afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra aho j'ai reçu un message qui vient du ciel, qui vient de afaka Dieu. natao ho anareo vahoaka an'Andriamanitra rehetra Ce message pour vous qui êtes le peuple de Dieu, hoy Andriamanitra amintsika rehetra Dieu nous dit à tous, marina fa misy ranomasina mena eo anoloana c'est vrai qu'il y a la mer Rouge devant, marina fa vato afara ny Egyptiana c'est vrai que les Égyptiens sont derrière, fa zao ny toriteny etiko aminareo avy any an-danitra mais voici le message que j'ai pour vous et qui vient du ciel. aoka androso foana ianareo Continuez toujours à avancer. zay le Exodosy toko faefatra ambin'ny folo andimy fadimy ambin'ny folo C'est Exode chapitre 14, verset 15. dia veriko indray hoe nanao ahoana re no mety ho toe-panahinao raha ohatra ka ianao to amin'ny plasin'ireo zanak'Israely Et je répète encore, comment tu aurais réagi si tu étais à la place des Israélites? inona re no mety ho teny aloka vavanao raha ianao tokoa no teo amin'ny plasin'ireo zanak'Israely Quelles auraient été les paroles de ta bouche si tu étais à la place des Israélites? mino ve ianao fa teny avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra le nambara Mosesy hoe aoka androso foana ianareo
Est-ce que tu aurais cru que c'était un message qui vient de Dieu, qui vient du ciel, le Quel message de rayon Moïse? raha ianao tokoa teo amin'ny toeran'ireo zany Israely dia nandrosy ianao araka teny araka toroteny natao mpanompon'Andriamanitra. Si tu étais à la place des Israélites, est-ce que tu aurais avancé selon la parole du serviteur de Dieu? Ry fiangonana rehetra manahika ity fotoan-dehibe ity. Chère Église qui assistait à ce grand culte, Losoratana zany tantaran' zanaka Israely zany mba ilazana amintsika pino, ilazana amintsika taranaka ty aoriana. cette histoire des Israélites était écrite pour nous dire, à nous qui sommes croyants et de la descendance actuelle, Fa maro ny zavatra hoe impossible amin'ny maha-olombelon'ny olombelona. qu'il y a plusieurs choses qui sont impossibles pour l'homme. Impossible ny fahatanterahany. C'est impossible que cela se réalise. Kanefa aoka ny fatantsika rehetra fa possible ny zavatra rehetra rehefa Andriamanitra no miasa. Mais sachant tous que toute chose est possible quand c'est Dieu qui agit. Ho an'ny Mosesy manokana zao dia tena tao amin'ny finoana. Pour Moïse en particulier, la foi était en lui. Ary zany finoana nanana Mosesy zany no tian'Andriamanitra ananantsika pino sy taranaka amin'izao vaninandro diavintsika izao. Et c'est cette foi que Moïse avait que Dieu voudrait que nous ayons tous pour nous qui sommes de l'époque actuelle. Dinio ake ary jereo tsara ny fihetsiky Mosesy tamin'izany andro zany. Observez bien le comportement de Moïse à cette époque. Tsy mba tahaka an'ireo zanak'Israely izy. Il ne s'est pas comporté comme les Israélites, Fa tao amin'ny finoana. mais il a fait la foi. Ary amin'ity androandroany ity tian'Andriamanitra sika fiangonana anan'izay finoana nanana Mosesy izay. Et aujourd'hui, Dieu veut que nous ayons cette foi que Moïse avait eue. Hoy ny tompon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy eno tsara. L'Éternel Dieu a dit à Moïse, soyez attentifs. Eo amin'ny Exodosy toko fahavitra ambin'ny folo andiny faina ambin'ny folo. Exode chapitre 14, verset 16. Ry Mosesy eo avity aty amiko ianao. Moïse, viens vers moi. Tena manatona ianao Approche-toi de moi miaraka amin'ilay tehana. avec ton bâton. Dia mandeha ihany ianao makeny amoron'ny ranomasina dia asarao roa io ranomasina io. Et va au bord de la mer et partage la mer en deux. Raha nandreny zany Mosesy dia tsy nirorosaina na salasala satria mino fisian'Andriamanitra izy. Quand Moïse a entendu cela, il n'a pas douté ni hésité parce qu'il croit en Dieu. Mino izy fa ny tena loka vavan'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka foana. Il croit que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Zany no antony atoko amin'ny Mosesy raha vao nahazo avitra avy any an-danitra dia niazakazaka nekeny amoron'ny ranomasina mena miaraka amin'ny tehana. C'est pour ça que Moïse, quand il a reçu le message de Dieu qui vient du ciel, il a accouru vers la mer avec son bâton. Zao ny voasoratra ary inga mitenao dia injiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha maky eo voan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'Israely. Voici ce qui est écrit. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la. Ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Dia araka io tokoa ny fietsika nataon'ny Mosesy. Et c'est vraiment ce qui s'est réalisé. Ataovakitsika ny Exodosy toko fahavitra ambin'ny folo andiny fairaika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Lisons Exode chapitre 14, versets 21 et 22. Noho ny finoana tao amin'ny Mosesy Grâce à la foi de Moïse, dia nahendry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampisavany Jehovah ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Hatreo aloha. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Andiny faharoa amby roapolo ny indray. Verset 22. Ka nandeha teo voan'ny ranomasina nandiha ny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia toka fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviny. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Tsisy ho tanteraka ny teny rehetra nataon'Andriamanitra. Toutes les paroles de Dieu se réalisent tous. Tsisy ho tanteraka ny toriteny nampiton'Andriamanitra any Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Toutes les prédications que Dieu a données à Moïse se sont réalisées. Ry fiangonana manarika ty fotoana ity. Chère Église qui assistait à ce culte, Manamafy aminareo aho fa Andriamanitra magaga sy mpanao fagagana ny Andriamanitra tompontsika sy vavantsika.
Je vous confirme que le Dieu que nous adorons et que nous servons est un Dieu de miracles. Ary Andriamanitra afaka mitay atsika amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina izy. C'est un Dieu qui peut nous bénir d'une façon extraordinaire qui dépasse notre entendement. Raisy ho vavolombelona zany ny tantaran'ny zanak'Israely izay notarian'i Josoa. Considérez que l'histoire des Israélites conduite par Josué est un témoignage à cela. Noho izany mbola manamafy aminareo ihany amin'ity androandroany ity. Alors je vous confirme encore aujourd'hui, Voalohany ny Andriamanitra izay tompontsika sy vavantsika premièrement, le Dieu que nous adorons et que nous servons, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany izay efa nomeny atsika ho faty teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ son Fils qui nous a déjà donné en sacrifice à la croix, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany izay efa nandatsaka ny rany teo ambony hazo fijaliana. grâce à Jésus-Christ son Fils qui a déjà versé son sang à la croix, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany izay efa nalevina ary natsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. grâce à Jésus-Christ son Fils qui était déjà enterré et qui s'est ressuscité le troisième jour, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanany izay efa mipetraka ao an-tanakavan'Andriamanitra ray ary mifona ho antsika. grâce à Jésus-Christ son Fils qui est déjà assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous, Noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia merina miloany ny zavatra rehetra mahakasika antsika io Andriamanitra io. grâce à Jésus-Christ, Dieu va restaurer toutes choses concernant notre vie. Eo amin'ny lafa fameloma-tena amerina antsika miloany io Andriamanitra io. Il va pourvoir à tous nos besoins et restaurer notre subsistance. Le fiainanao resy hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy no Jesosy tsy ho resy intsony ianao. La vie qui était un échec, au nom de Jésus, ce ne sera plus un échec. Amin'ny anaran'i Jesosy hitratretra ny fiainanao Andriamanitra ka hanao zavatra lehibe tsy takatry ny sainao ny fiainanao. Au nom de Jésus, Dieu va intervenir dans ta vie et va faire quelque chose qui surpasse ton entendement. Tsy hainao hoe ahoana reny fomba hatanteraka izany ny fiainako hoe Tu ne sais pas comment cela va se réaliser dans ma vie. tena possible ho tavaverina amin'loany ve ny momba rehetra amin'ny lafa fameloma-tena. Est-ce que c'est vraiment possible que toute ma subsistance va être restaurée? Dia hoy aho aminareo rehetra hoe possible zany. Et je vous dis à tous, c'est possible. Possible zany noho ny amin'ny Jesosy Kristy. C'est possible grâce à Jésus-Christ. Ary raha eo amin'ny resaka fahasalamana ihany koa dia afaka mierina amin'loany mikasiny amin'izany io Andriamantsika io noho ny amin'ny Jesosy. Et concernant notre santé, Dieu peut aussi restaurer notre santé grâce à Jésus. Androany zao raha marary ianao dia hositraniny noho Jesosy Kristy. Aujourd'hui, si tu es malade, il va te guérir grâce à Jésus-Christ. Ary amin'ny anaran'i Jesosy no ilazako hoe ho salama tsara ary tsony anay ianao. Et au nom de Jésus, je déclare que tu seras en bonne santé et tu ne seras plus malade. Ary raha sanatria ka tonga tokoa ilay aretiny Et si jamais il t'arrive d'être malade, dia aza manay gozogozony ny devolony ny fonao sy ny sainao. n'accepte pas que le diable fasse vaciller ta foi et tes pensées. Fa ny devoly ndraika tena manafika e. Parce que le diable est un menteur. Fa raha ho aminao ny finoana dia hita voninahitr'Andriamanitra ianao. Mais si la foi est en toi, tu verras la gloire de Dieu. Mbola manamafy aminareo ihany amin'ity androandroany ity Je vous confirme encore aujourd'hui fa afaka mitondra ny fitahiana magaga eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. que Dieu peut apporter une bénédiction extraordinaire dans notre vie. Tsy hainao hoe amin'ny fomba ahoana re no hitahiana any mianakavy e. Tu ne sais pas comment est-ce que nous serons tous bénis. Fa zao ny vaovao mafaly. Mais voici la bonne nouvelle. Nanomboka tamin'ny fotoana nandrenesanao ny hafatra izay nambarako hoe amerina amin'loany mikasy any fiainantsika Andriamanitra. Depuis que tu as entendu le message, quand j'ai dit que Dieu va restaurer toutes choses sur Dia notre efa vie, nanomana ny fiainanao miakatra io Andriamanitra io. Dieu a déjà préparé une élévation dans ta vie. Ary avy fotoana tena ho tsapanao mivaingana ny fitahiana magaga ataon'Andriamanitra. Et le moment viendra où tu vas vraiment expérimenter cette bénédiction de Dieu. Izao no vaovao mafaly. Voici la bonne nouvelle. Tahaka izay efa nitondran'Andriamanitra ny Abrahama sy Isaka no hitondran'Andriamanitra antsika vahoaka eto Androndrakely. Comme Dieu a conduit Abraham et Isaac, il conduit aussi son peuple qui est un Junjakil. Ry Abrahama sy Isaka mantsy no anisan'ireo olona nisatitra zany atao hoe famerenana amin'loany ny zavatra rehetra mahakasika ny amin'ny fameloma-tena. Abraham et Isaac étaient les premières personnes qui ont expérimenté la restauration de leur vie concernant leur subsistance.
tsy mba teo amin'ny Abrahama, tsy mba teo amin'ny Isaka zanany, zany atao hoe fantrana sy fahasahiranana izany. Abraham et Isaac, son fils, n'ont jamais connu la pauvreté et les difficultés. Tsy hoe ry zareo no nahay nanao biziny na hoe nahay nitady vola, Ce n'est pas qu'ils savaient bien faire les affaires ou chercher de l'argent, fa la i Andriamanitra mihitsy no nitondra azy ireo ho amin'izany fahasoavana lehibe izany. mais c'est vraiment Dieu qui les a conduits dans cette grande grâce. Dia takizay mihitsy no tian'Andriamanitra hitondrana an'ity fiangonana ity, amin'ity taona diavintsika ity. Et c'est de la même façon que Dieu veut conduire son Église pour cette année. Koa dia manentana antsika rehetra aho ekeo amin'ny finoana zany toriteny ataoko aminareo zany. Et je vous invite tous, recevez avec foi cette prédication que je vous annonce. Tena manana finoana ianareo. Ayez vraiment la foi. Impossible le izy amin'ny maha-olombelon'olombelona. C'est impossible pour l'homme. Fa raha manam-pinoana ianareo dia ho hitanareo ny fiasan'Andriamanitra mahagaga eo amin'ny fiainanareo. Mais si vous avez la foi, vous allez voir comment Dieu agit de façon miraculeuse dans votre vie. Ahoana moa ny voalazan'i Jesosy tamin'ny Maria tamin'izany fotoana izany? Qu'est-ce que Jésus a dit à Marie à cette époque-là? Tonga teo amin'ny fasana nandevenana an'i Lazarosy Jesosy sy ny mpianatra. Jésus et les disciples étaient arrivés devant le tombeau où il avait Lazare. Tonga teo izy satria tapa-kevitra fa ho atsakana amin'ny maty Lazarosy ho velomina mihitsy. Ils étaient arrivés là parce qu'il a décidé qu'il allait ressusciter Lazare. Rehefa nandre zany Martha nabava amin'ny maty dia tsy nino. Quand Marthe, la sœur de Lazare, a entendu cela, elle n'a pas cru. Hoy izy tamin'i Jesosy, mpampianatra efa maimbo izao. Elle a dit à Jésus, Maître, ils sont déjà. Efa maimbo izao. Ils sont déjà. Efa trano zay nandevenana azy. Ça fait 4 jours qu'il est mort. Efa trano zay nandevenana azy. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. Impossible nitsakana ny Lazarosy amin'ny maty. C'est impossible que Lazare soit ressuscité d'entre les morts. Impossible ny mbola ho velona izy. C'est impossible qu'il revienne à la vie. Fa raha ny fitsakanana amin'ny maty amin'ny andro farany dia possible le izy. Mais au jour de la résurrection des morts, au dernier jour, ça serait possible. Fa amin'ity androandroany ity tsy possible zany. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dia ahoana hoy Jesosy tamin'ny Martha? Et qu'est-ce que Jésus a dit à Marthe? Jaona toko raika amby folo adiny raika amby fapolo. Jean chapitre 14, Chapitre 11 verset 41. Jean chapitre 11, verset 41. Hoy Jesosy tamin'ny Martha, 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 tsy voalazako fa raha ino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra mahagaga. Jésus a dit à Marthe, 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 ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ilay finoana mihitsy zany no tian'Andriamanitra hananantsika. C'est vraiment cette foi que Dieu veut que nous ayons. Fa raha ny fanapa-kevitr'Andriamanitra mikasiny amintsika tena lehibe. Mais la décision de Dieu nous concernant est très grande. Hoe ho averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fameloman-tenanao, ho fameloman-tena ho mba mpitahiny. Que Dieu va restaurer toute ta vie, ta subsistance et tout ce qui concerne ta santé. Hoe averin'Andriamanitra amin'ny laoniny ny fahasalamanao dia fahasalamana tsy marary intsony. Que Dieu va restaurer ta santé et que tu ne seras plus jamais malade. Vitan'izany satria Andriamanitra mahagaga izy. Dieu est capable de le faire parce qu'il est un Dieu de miracles. Vitan'izany satria Andriamanitra mahagaga izy. Dieu est capable de le faire parce qu'il est un Dieu de miracles. Zay ny antony natonga ny teny tery alomana hoe C'est pour ça que je vous ai dit au début, na inona teny ataony devolana ambadibadika any hoe tsy mitombona ny toriteninao ry paster. quelles que soient les paroles du diable, quand il dit que ta prédication n'est pas vraie, pasteur, Amin'ny anaran'i Jesosy ny joroko fa tsy ahoako zay teny devoly. au nom de Jésus, je vous déclare que cela m'est égal ce que le diable Ary dit. na inona teny ataony mpino na teny atao mpanompon'Andriamanitra nambadika any hoe tsy ho tanteraka zany ry paster. Et quelles que soient les paroles des croyants ou des serviteurs de Dieu quand ils disent que ce n'est pas possible, pasteur, Satria tsisy fiainana mihamora zany eto ambony tany. parce qu'il n'y a pas de vie qui devient moins chère sur cette terre. Dia hoy aho hoe tsy ahoako zany. Et je dis, cela m'est égal, Satria fantako zay inoko. parce que je sais en qui je crois. Ary anareo fiangonana tiako hisantatra zany fahasoavana lehibe zany. Et j'aimerais que vous recevez cette grande bénédiction. Zay rehetra mino tompoko ankatany hiteka mafy dia mafy izy. Que tous ceux qui croient acclament très fort. Ary farany Et finalement, mijoroy ianao anohatra ny devoly. résiste au diable. Roay ny devoliny tsy finoana.
Chasse le diable qui emmène l'incrédulité. aza mena toeranao ny fiainanao mihitsy izy Ne lui donne pas de la place dans ta vie. zao manokana nga mampanompon'Andriamanitra tena mivavaka anareo e Moi, personnellement, en tant que serviteur de Dieu, je prie pour vous. raha nieritreritra ny toroteny nataoko tato ato aho Quand je pense aux prédications que dia j'ai faites, nivavaka nandoaly teo amin'ny toerana io je priais à genoux devant, mivavaka ho anareo je priais pour vous. tena latsaka ny ranomasoko Mes larmes ont coulé, tena latsaka ny ranomasoko mes larmes ont coulé, satria zao ny foloko tena ho ataon'Andriamanitra zany fahasoavana lehibe zany parce que j'avais la foi que Dieu va vraiment réaliser cette grande dia nivavaka ho bénédiction. anareo aho mba tsy salasala ianareo Et j'ai prié pour vous, pour que vous ne doutez pas. ary amin'ity androandroany ity tena mitoananareo aho aza misalasala aza mirorosaina ahitan'Andriamanitra miasa ianao Et aujourd'hui, je vous dis, n'hésitez pas, ne doutez pas, vous allez voir Dieu agir. lehibe any famindram-pon'Andriamanitra amintsika La grâce de Dieu est grande. ho ataon'Andriamanitra aminareo any toroteny nataoko Que Dieu réalise toutes ces prédications dans votre vie. apetrao amin'ny fonao ny tananao amin'izao ry izao Mets ta main sur le cœur akipimy masonao et ferme les yeux. hivavaka ho anareo aho Je vais prier pour vous. Andriamanitra ray malala masina zay eny an-danitro Cher Père Céleste, mivavaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy aho je prie au nom de Jésus. mamindra fo amin'izao fiangonana rehetra izao ianao Aie pitié de toute cette église. mamindra fo aminy ianao raha hitanao fa misy fisalasalana ao anatiny Aie pitié de cette église si tu vois qu'il y a l'incrédulité en elle. noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao zay efa mifona ho anay eo an-tanakavanao Andriamanitra ray mamindra fo amin'ny rehetra ianao Grâce à Jésus-Christ, ton Fils qui intercède déjà pour nous à ta droite, aie pitié de nous. aoka mangy azao fiangonana izao ny fanenao masin'Andriamanitra ray eo Que ton Esprit Saint visite cette église, Père, mba hananay finoana lehibe pour que nous ayons une grande foi. ka na dia zavatra impossible amin'ny maha-olombelona anay aza le zavatra Que même les choses qui nous semblent impossibles en tant qu'être humain, ny fanenao masina le ametraka toika ao anatinay fa possible zavatra rehetra no Jesosy Kristy que le Saint-Esprit nous donne l'assurance que toute chose est possible grâce à Jésus-Christ. madidy fanahy fisalasalanao Je commande à tout esprit d'incrédulité roako amin'ny anaran'i Jesosy zany de quitter au nom de Jésus. mihiala amin'ity fiangonana ity Sortez de cette église. mihiala amin'izao asa izao Sortez de cette église. Andriamanitra ray eo Père Céleste, mijoro eto anatrianao aho je me tiens devant toi. manambara mipasa iny Je déclare avec audace fa ho amarinonao amin'ny toroteny nataoko tato ato que tu vas justifier les ho prédications que averinao j'ai amin'ny faites. loany ny fiainan'izao fiangonana izao Tu vas restaurer la vie de cette église. tsy isy fiangonana resy intsony amin'ity fiangonana ity Il n'y aura plus d'échecs dans cette église, fa ho tahina ny ny famelomatenana mais leurs subsistances seront bénies. ho tahina ny fahasalamana Sa santé sera bénie. ho salamatena ny fiangonana L'église sera en bonne santé. ho salamatoava ihany koa ny fiangonana L'église sera en bonne santé de Ou corps t'intéresse, et d'organes. Cela va se ho réaliser. tanteraka zany Cela va se réaliser. misaotra Andriamanitra eo Merci au amin'ny Dieu. anaran'i Jesosy Au nom de Jésus. andao indray tsika rehetra hiaraka hivavaka tonga dia hisaotra an'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra hisaotra an'Andriamanitra Nous allons maintenant prier ensemble pour remercier Dieu. Pour remercier Dieu. samy mivavaka isika rehetra Continuons tous à prier. toy izy mivavaka tompoko Continuez à prier. tena mivavay ianao mba hitoetra amin'ny finoana Prie vraiment pour que tu demeures dans la foi. hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra Dieu peut faire toutes choses. vita ny zavatra rehetra Dieu est capable de tout. possible avokoa ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra Toute chose est possible en Dieu. noho ny amin'ny Jesosy Grâce à Jésus, dia ho ataon'Andriamanitra possible ny zavatra rehetra eo aminao Dieu va rendre toutes choses possibles dans ta vie. samy mivavaka arak'izany isika rehetra Prions selon cette invitation. raha mino anao tetena asan-drato ny feonao Si tu crois, élève ta foi. tsy io fiainana efa iainanao io akory no voman'Andriamanitra ho anao Ce n'est pas la vie que tu mènes actuellement que Dieu a préparée pour toi. misy fiainana tsara be mihitsy efa voman'Andriamanitra ho anao amin'ity taona ity Il y a une vie qui est de loin la meilleure que Dieu a préparée pour toi cette année. na resaka famelomatena io na resaka fahasalamana io
que ce soit dans le cadre de ta subsistance ou de ta santé. ataovy ny fisaorana ataovy ny fakasitrahana an'Andriamanitra. Remercie Dieu et rends-lui grâce. misaotra anao zahay Andriamanitra io. Nous te remercions, ô Dieu. misaotra ny amin'ny fitiavanao anay rehetra Nous te remercions pour ton amour pour nous. amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus, mandray zahay ankehitriny nous recevons aujourd'hui. mandray zahay ankehitriny. Nous recevons aujourd'hui. misaotra tompo. Merci Seigneur. Halleluia. Alléluia. Amen. Amen. raisika mpitiavan-tanana ny mpitarika fiderana. Nous allons accueillir les conducteurs de louanges avec acclamation. hira anankiray no ataon'izy ireo rehefa avy eo irosa fandarana manaraka isika. Ils vont faire un chant, ensuite nous avançons au programme suivant. andeo hiteka isika tompoko. Acclamons fort. Ndao tsika hitsangana dia hiravoravo ao anatin'ity hira ity satria fantatsika fa hain'Andriamanitra atao zavatra rehetra dia ho ataony aminao anie izay teneny rehetrarehetra androany. Amen. Sigarecha. Ataovy amin'ny finoana zany hoe ho tanterahany tokoa ane. Azamafuyaz Baizita Fuyanao Anyanao. Aini Tukwatao Aini Tukwatao Zainula Zani Wana Cantera ini Amen Refika Zani Wana Azama Fuya Baizita Fuya no Anyata. On va le faire en français maintenant. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Oh. 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 Il fera. Oh. Sentenficação de machare chare. T'attends un flou d'année. Oui, tu feras. Oh, il fera. Oh, Agnata. Agnata. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a promis, il va le faire. Il fera, il fera, il fera. On va danser pour le Seigneur.
Seigneur. Louez le Seigneur. Samiary makato resaka rehetra tompoko. Prenons place. Roso amin'ny fanomezana ny fanatitra isika rehetra amin'ity maraina ity a. Passons au moment où on va donner les offrandes. Araka ny fanambara tamintsika, Comme on vient de nous dire, ataovy zava-dehibe aminao ny manao ny ampahafolokarena accorde une grande place pour les offrandes et les dîmes. sy ny famatsinao ny fanjakan'Andriamanitra. Et aussi le fait de soutenir le royaume de Dieu. Ny Baiboly no milaza fa lalam-pitahina ho antsika izany. La Bible nous déclare que ça c'est un chemin pour notre bénédiction. Na inona teny mety ataony divoly aminao, Quelle que soit la parole du diable, hoe tsy possible ny hanomezanao ampahafolokarena aloha amin'ity indray mandeha ity. même quand il dit que c'est pas possible pour le moment de donner des dîmes, Dia toery zany androany. n'accepte pas cela. Noho ny fononao dia anao foana ianao. Puisque tu crois, alors tu fais toujours. Satria Andriamanitra tsy maintsy manamarina ny teny zay efa nambarana. Puisque Dieu justifie toujours sa parole. Ka dia androso zany isika rehetra zay anao ampahafolokarena ty anoloana. Alors, avançons ceux qui veulent donner les dîmes. Ho anareo zay anoana ny émissiontsika dia eto anoloana ihany koa. Vous pouvez aussi passer devant ceux qui veulent avancer pour soutenir notre émission. Rehefa aveo dia ho tonga eny aminareo eny reo anaty ny fanatitra. Et après, on va collecter sur place les offrandes. Anao hira anankiray isika rehetra ao anaty zany tompoko. Nous allons faire un chant. Dia mandroso ianareo zay tondra ny ampahafolokarena azy. Et vous pouvez avancer ceux qui veulent avancer pour donner les dîmes. Je ne le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 ton nom est très saint. Je ne le prendrai pas en vain. Je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi. Personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas
le prendrai pas en vain. Yahweh, 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 ton nom est très saint, je ne le prendrai pas en vain. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, 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 je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi, personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi mène à la liberté? Personne, personne, personne. Qui d'autre nous sauve et guérit nos blessures? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi peut marcher sur les eaux? Personne, personne, personne. Qui d'autre que toi fait descendre le feu? Personne, personne, personne. Et qui d'autre peut faire tomber les géants? Personne, personne, personne. Et qui d'autre peut faire taire les lions? Personne, personne, personne. Et qui d'autre est digne de l'adoration? Personne, personne, personne. Et qui d'autre est digne de l'adoration? Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Rien n'est au-dessus de toi, n'est égal à toi, personne n'est comme toi. Non, je n'aurai pas d'autre Dieu que toi. Personne, personne, personne. Alléluia. E fotoan-dehibe ntsika manaraka zany a azadino amin'ny 12 folora mbola mitoy ny vavaka itsika mandrava tanteraka zay rehetra mety asana faneratsy manao sakatsakana tsy maintsy toeritsika zany ty teny ity enoy novelomin'i Jesosy Lazarosy nivoaka tao pasana velona izy tena velona fa saingy mbola voafatotra dia teo Jesosy no nametraka andraikitra tamin'ny olona rehetra niaraka teo hoe vao izy dia tsy afataka izany a efa voavonjy fanahinao efa ao anatin'ny lisitry ny olona ho averin'Andriamanitra ho amin'ny laoniny ny fiainanao amin'ny lafin-javatra rehetra fa misy andraikitra nakin'ny tompo amin'ny nampanompony ihany koa nakinny amintsika mila famahana ianao mila fandravana ny sakatsakana eo aminao ary izay mahatonga manafatra hoe tongava amin'ny 12 folora mamonjy an'io fanafana lehibe io dia amin'ny 2 ora indray a dia mbola hiaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra paster vahintsika avy any amin'ny faritany isika izay inona fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika dia izy no tendren'ny tompo hitondra an'izay afatra izay androany ho faranantsika ary ny fotoana ny arantsika teto hitsangantsika tompoko dia amafisina ianareo ray mpianakaviana rehetra fa amin'ny asabotsy ho avy zao zany fotoananareo fotoanantsika ilay fiarahana misakafo manomboka amin'ny 9 ora eto amin'ity toerana ity ka samy fampitaona samy fampilaza tompoko hivavaka isika misaotra anao Andriamanitra izahay fa vita soma tsara indray ny fotoana izay tondranao anay teto androany ambaranay fa sambatra izahay manana anao Andriamanitra tsy to lay Andriamanitra ny Israely lay Andriamanitra nanao zavatra lehibe tamin'izy ireo araka ny teny nataonao manana anao izahay ankehitriny ka mino fa izay nataonao tamin'izany dia ho ataonao ihany koa amin'ny fiainanay ary nanoloana an'ireo teny natao Mosesy dia indro fa nohamarinanao zany
dia ho amarinao tahaka izany koa ny toriteny nataoko tamin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rehetra tsy misy hoavanao na ray aza ho tavaverina miloniny avokoa ny fiainana amin'ny lafin-javatra rehetra, na famelomantena io na fahasalamana io. Saotra ray eo makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay, saotra Tompo. Amen. Dia miravy santsika Tompo.